miarabanao misy Rija amin'ity fotoana androany fampiasantsika. Miarabanao namana Dox, miarahaba ihany koa ny TNTV, ny fianaratsoa, ny antso, liana amin'ny vaovao. Araka ny fantatra misy Rija dia ankehitriny zany azo avady teo rano fisotro madio ny ranomasina, dia efa misy mikaroka malagasy vitsivitsy mahavita manao an'izay boka-pikarohan'izay mampiasa an'izay inona nanosika azy ireo zany hanao an'io fikarohana io. Asa ihany koa mety mba mahaliana ihany koa ny hoe misy firenena efa mampiasa an'izay boka-pikarohana izay dia eka misaotra ny fanontaniana ny famadihana ranomasina ho ranomamy zany dia zavatra efa ataontsika efa un siècle efa ho 100 taona zany izay ny voafehin'ny olombelona. Misy anaky 4-5 eo zany ny teknôlôjia misy mivoatra ihany le teknôlôjia zany fa ny tena nanitona ny saina zany ny parany amin'hoantsika atao hoe eto Madagasikara dia hoe atsika sady manana olana angovo manana olana rano, dia amin'izao ny olana misy tsy hoe any atsimon'ny Madagasikara any manana olana angovo sy rano fa saika manerana ny nosy, dia ny vahaolana tadiavina zany no nieritreretina ny karohana zany dia hoe ahoana ny hahafahana manao famokarana rano sy angovo na miaraka tsy miankina amin'ny ataontsika hoe fitaovana hafarana avy any ivelany. Atsika nefa manana olana koa amin'le tsy fisiany asa, ny akora rehetrarehetra misy amintsika dia hoe ndao tadiavina ny vahaolana ahafahana manambatra famoronana asa, ny famadihana ny ranomasina izay ny atsika tena manana betsaka satria atsika manana morontsiraka betsaka, anisan'ny manana morontsiraka betsaka hamadika ny ranomamy, hamadika ny angovo, hamadika ny amblé. Raha ohatra zany hoe ilaza kely ny zava-misy manerana izao tontolo izao dia efa 2 miliara ny isan'ny mponina misitraka amin'ny famadihana ranomasina ho ranomamy, izay ihany no ahafahany misotro ranomamy. Zany hoe tsy zavatra hoe vaovao le izy. Eo amin'ny 8,000 sy 1 aligna eo ny machine milina fa mamadika ranomasina ho ranomamy misy manerana izao tontolo izao amin'ny firenena 770 Misy amin'ireo fa nandehanako nametrahana machine Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahamas, Bahreïn, Maldives, Malte, Qatar, Singapour, Cap-Vert, Guinée équatoriale sy Seychelles sy ny namany. Reny zany efa manao an'io daholo. Ny mahasamihafa zany ny ataontsika hoe ny atao le milina atsika aty dia zao ny famadihana ranomasina ho électricité dia breveté ho malagasy. Mpampianatra mpikaroka polytechnique ny université n'Antsiranana no nanao ny nametraka amin'ny brevet. Zany hoe iny zany tsisy manana raha tsy isika malagasy. Nefa iny no hialimenten'ny machine. Ny anankiray faharoa dia amin'le atao traikefa nananako tamin'ny nametrahana andreo tany Algérie na tany amin'ny Singapour na tany amin'ny toerana hafa Indonésie sy ny namany no nahatonga anahy nieritreritra milina ho hifandraika amin'ny filany malagasy. Ny fahalalana zany ny université ao Androy, centre université régional d'Androy no hieberger ny mpianatra hanao ny réalisation, tsy fikarohana intsony zany izy ity fa réalisation ny prototype. Université n'Androy hanao ny labo, ny Polytech Diego hanao ny famokarana ny électricité ho ranomasina ho électricité, ny université ny Fianaratsoa hamokatra satria tsika école nationale informatique ny Océane Indien fa tsy hoe Madagasikara ihany hamokatra ny manao ny régulation sy ny automatisation. Asasaky ny farany performant misy zany no performance ny machine io. Izy sy zavy zany ianareo atao hoe manao an'izay fampiarana an'io fikarohana io any faritra. Tsy haiko moa zany na tsy priorité le izy nisy an'le fahamena ara-pahasalamana koa dia tamin'ity zany nanapa-kevitra hoe aleo hiannonce hoe hatao le izy Polytech Diego zany manao ny prototype industriel, professeur Mamerson sy madame Tefra Elvilol reo manao prototype industriel an'le ranomasina ho électricité. Ny université ny Fianaratsoa izay mpianatra ao sélectionnen'ny professeur maître de conférence Michel Zavindritsy Maniry no
mamolavola sy miankadre ny mpianatra hanao ny automatisation sy ny régulation satria sisy zany défi napetraka de hoe mila alaina atao amin'izay aloha vita gasy de race finition zay zany de ny ao amin'ny centre universitaire d'Androy zany misy ny maître de conférence matante sy misy mpianatra anankiroa mpianadazy any ao, ny ray manao travail de master, ny ray manao travail de tsaikina de AG manao ny réalisation important zany le de za moa zany manao ny atao hoe encadrement concepteur moa zany sady encadrement ataontsika partenariat international de i Patrick Rarmanana zany ny manao encadrement pré-industrialisation sy cadrage amin'ny réalisation amin'ny atao hoe réalisme amin'ny industriel an'le izy. Mazana ny fikarohana hitan'ny pikaro indrindra moa zany rona eto Madagasikara zany resaka atsika eto de mipirina any amin'izay ataontsika hoe mipirina any anatin'ny armoire any fa tsy tena mivadika ho lasa politika mpampandrosoana vitsy zany vitsy de vitsy hoe mba lasa aoriana an'ilay fampahafantarana eny université de mahazo an'ilay diplôma moa le olona mazava loatra kanefa azo ampiarina mba hifanaraka amin'ny ataontsika hoe politika mpampandrosoana maha olona zany ilay fikarohana ataon'ny pikaroka anankiray le resaka théoria mivadika ho pratika amin'ny resaka recherche scientifique ny resantsika eto zany de ny hita zany aleon'ny mpitondra fanjakany manafatra na mifampiraharaha-varitra any amin'ireo firenekafa any ivelany any zany momba ny fitaovana hanarenana ny firenena hamahana olana ohatra resantsika olana mavaivay eto Madagasikara zany hoe olany herinaratra zany kanefa zao ny université natsoranana de efa hoe ranomasina akoatrany hoe rian-drano moa de manana be dehibe ny lavany antsinanany nosy iny amin'ny hoatiala be dehibe misy rian-drano zay mbola tokony hahafahana mamorona toerana famokarana herinaratra zany hoe gasy mahefa tokoa tsika de ahoana ny hevitao mikasika an'izay andriamatoa ya efa niteny tamin'ny 2024 efa seka hody aho anangana ny orinasa ohatrany ataoko ty satria mahavelona ty ary mety mamoronasa mety any amin'ny 3 na 5 any ao anatin'ny heritaona ny zavatra ataoko resaka fitantanana gestion des ressources et management zany hoe io na io resaka fitantanana egovana amin'ny université na amin'ny any e service zany le izy hoe resaka fampiarana ny fahaizana amin'ny zavatra factuel, zavatra réaliste fa tsy zavatra hoe théorie fotsiny. Fa inona ny olana ny climat politique tsy mety amin'izay. Satria ahoana moa ametrahako vola 150-200 millions de dollars any nefa za olona tsy vocation politique ary tsy voatery isolelaka matiatika fotsiny avy eo mety afara amin'ny zavatra hafa le izy. Ke aleoko ny succursale latine ampitomboka ty Europa, any Asia, any Angleterre, any Afrika sy ny namany toy izay hoe andeha ny Madagasikara satria any tonga de misy roro politique voalohany de fa démarche politique le izy. Mila manao jeu l'honneur de mila vadika araky ny fampatenana blablabla de nefa technician nanao hafa ny hoe misy fividianana de hoe samy manana ny olona toanany zavatra hafa iny. Lefa vita ny fividianana miverina technician mampandroso ny tanjony. Voilà. Zay zany anisany ataontsika hoe vato misakana amin'io zavatra io. Zany hoe ny teny atao hoe teny ampitaiko amin'ny technician zany de hoe aoka ny technician hijoro mafatoko fa tsy manaiky atao saribakoly ny politika zay olona tsy mahalala koriny tsy manana niveau. Zay ny tena marina na ny solombavam-bahoaka asika ne manala baraky tsisy niveau nefa olona ifidy lalàna na ny olom-boateny tsisy niveau. Directeur na contrôleur na chantier amin'ny faritra anankiray amin'ny resaka infrastructure olona juriste. Zany ve nisy fampandrosoana fa lisy moa zany mandeha lizy hatramin'izao zany mandeha fa manomboka zany ny point hoe manomboka tonga saina na nianatra na tsy nianatra hoe ao anatin'ny 2 taona sy tapany eo afaka vokisana lainga ihany ny olona mety mbola fa zao fa manomboka mametra-panontaniana ny olona marina ve tirevy tsy marina na hoelana ho aingana mipoitra foana ny marina dia ny technicien zany tokony mijoro mianticiper amin'izay fa tsy de manao hoe oui monsieur lava ty iainy tompoko de misaotra tokony mijoro diso zany fa zao le izy de mifandresy lahatra de mila ovana amin'izay zany le izy. Voilà.
Efa lavalava zay resaka ny fanaovantsika amin'ny raha lamianak'izay inona no azo amtinana ny resaka mikasika ny fikarohana aty eto Madagasikara sy ny fampiarana anazy zany mba hisitrahan'ny an'izay fikarohana zay ho zary vahaolana maharitra ho ny firenena sy ny fampandrosoana. Ny angatahana zany de hoe tokony hamorana zany ny hanaovana ny industrialisation io mba hoe ny malagasy ny hisitraka an'io. Zavatra azo antoka de hoe ny fahalalana fitaovam-piadiana mahery vaika. Raha ohatra ka atao hoe misy sakatsakana politika izy io de hoeninareo ny vita malagasy no firenena hafa no hisitraka an'io voalohany. Satria amin'izao ny olona fa resaka gestion des ressources fitantanana ny angovo. Vao maheno zareo hoe 10 fois moins ny énergie vitan'io, misy prototype izy io, tonga de lasa fototra teo. Ohatra ny teknôlôjia hafa, ohatra ny malagasy manam-pahaizana mitsoka tao. Satria tsy mahazo toerana. Voilà. Dia izay zany hoe tokony mba ny malagasy no hisitraka an'io tokony mieritreritra ihany zany ny atao hoe ny olom-boafidy na ny olom-boatendry ho an'ny tombotsoa iombonana. Na misy ary tsy fitovana ara-politika, fifidianana tsy mitovy ny hevitra ara-politika, rehefa vita ny fifidianana, mikatona ny politika, miditra amin'ny fampandrosoana. Salam-balalandolo izy antsika amin'ny fianarana, salam-balalandolo. Inona ny olana de ndao iarahana mamaha, fa tsy hoe le ry zao de tsy anaty tanena hevitra, na manolotra hevitra na velao any zany. Natao hoe hisakrifena ny olona le izy de tsy henoana. Makasitraka anao Monsieur Rija Rakotozanakajy satria avy any Suisse moa ny fifampiresantsika Suisse sy Madagasikara soa ihany moa zany fa misy ny teknôlôjia izay mampifanakaiky atsika fandrosoana daholo zay rehetrarehetra zay ka dia kasitrahana feno ianao nanaiky resadresaka toy amin'ity fahita lavitra ity